aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ndeha hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Ray eny an-danitra fa tratro izao zoma mahafinaritra izao. Misaotra ny amin'izay rehetra ataonao amin'ny fiainanay. Ary tsapany ao anatin'izany ny fitiavanao Tompo ka dera sy aja voninahitra tolotra anao. Hatramin'ny talondraka mandrakizay. Amen. Andro vitsy sisa no isaina dia hifarana amin'ny fandiniantsika androa hevitra hoe mahafaatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Anio ary havana dia ny Apokalipsy toko voalohany, andiny fahadimy sy ny fahaenina no zaraina amintsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, ary lehibe mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady fananao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Ho azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Mizara roa avy hatrany izany andiny soratra masina izany ry havana. Voalohany iza Jesosy. Ambarany eto fa izy ny vavolombelona marina. Izany hoe tsy misy mahita an'Andriamanitra isika, fa Jesosy no vavolombelona manambara amintsika fa misy Andriamanitra ary izy no Andriamanitra velona izay miara-monina amintsika. Izy no Andriamanitra hita maso. Ambara koa fa lamatoa amin'ny maty izy. Mbola misy mantsy tamin'izany fotoana izany ary inoana koa fa mbola misy ankehitriny ny tsy mino fa misy ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Misy io ary Jesosy no voalohany, izany hoe lamatoa amin'ny maty, be voninahitra ary velona, ary hitantsika tsara fa nitsangana tamin'ny maty ary ankehitriny izy efa miakatra mipetraka eo ankavanan'ny Ray. Izy araka izany no lamatoa amin'ny maty rehetra. Manaraka lehibe mpanjaka ny tany koa izy. Ny fahefany dia ambony lavitra noho ny fahefana misy rehetra manerana izao tontolo izao. Noho izany ry havana dia tsy misy herin'ny natiora na ny toy izany izay hatahorantsika. Tsisy hoe zavatra tokony hampanahy na hampatahotra antsika amin'izao fiainana izao, fa any Jesosy ny fahefana rehetra manerana izao rehetra izao. Izany ity Tompo sy mpamonjy Jesosy Kristy ten'Andriamanitra ivavahantsika ity ary inoantsika ry havana. Faharoa, satria tiany isika dia no ahafahany tamin'ny famatoran'ny Satana sy ny faharatsiana rehetra, dia izao ary no nataon'Andriamanitra. Izao no nataon'ny Tompo tamin'ny fiainantsika ry havako. Nataony ho fanjakana, mpisorona ho an'Andriamanitra isika. Voalohany amin'izany dia faly Andriamanitra manana antsika ho mpanompony, ary ny fifalian'ny Tompo dia ny fahitany mpanompo maro. Dia misaoraran'Andriamanitra izaho sy ianao fa mba iray amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny noho ny amin'i Jesosy Kristy. Ary faharoa, mpisorona koa isika satria avy amin'ny ataontsika isan'andro no mety hanantonany olon'izao tontolo izao an'Andriamanitra na tsy. Rehefa hitan'ny hafa amin'ny ataontsika isan'andro ary fa io Jesosy fa velona amin'izay fiteny, fihetsika, fiasantsika izay ataontsika isan'andro dia lasa manolo tena ho an'ny Tompo koa izy. Tandremo moa ary fa isika mety hisakana na mety tsy hahitan'ny hafa ny Tompo. Raha mpisorona aman'Andriamanitra isika dia izao, isika no hitaonany hafa ary isika no hampiditra azy ireny ho isan'ny ondrin'i Jesosy Kristy koa dia mahereza. Izany no asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ry havana. Amen. Mivavaka ary isika. Misaotra anao izay fa zava-dehibe izany ataonao amin'ny fiainana izany. Dia mba ho mendrika tokoa an'izay Tompo, mendrika ny maha-mpanomponao ary mendrika ny maha-mpisorona, hitaonany hafa ho ao aminao ry Jesosy Kristy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.